ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamiraba tsika rehefa malala satria ity sabotsy 17 ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra ao tsika dia ao amin'ny fanikena taloha bokyny Mpitsara toko 13 andiny voalohany ka hatramin'ny 15. Mpitsara toko 13 andiny voalohany ka hatramin'ny 15. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ilay avan'izany mofinaina izany. Ary ny firenena navelan'i Jehovah hoentiny mizaha toetra ny Israely dia izay rehetra tsy mba nahita ny ady rehetra tany Kanana mba ho fantatry ny taranak'Israely rehetra izany amin'ny ampianarany azy hiady indrindra fa izay tsy mbola nahalala zany akory teo aloha. Dia ireo andriana 5 tamin'ny Filistina sy ny Kananita rehetra sy ny Sidoniana ary ny Vita izay nonina tany atendrombohitry Libanona ato akaiky ny Bala Hermona ka hatramin'ny lalana makany Amata ary nentina nizaha toetra ny zanaky ny Israely ireo mba ahalala na iain'ny didin'i Jehovah izay nasaina ny dimy Mosesy ny razana izy na tsy. Ary ny zanak'Israely nonina teo amin'ny Kananita sy ny Hedita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Vitary ny Jebosita. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny bokyny Mpitsara eto no nomen'ny sampana sekoly alahady ary voalahatra ampahirizana antsika ry havana amin'izao mofinaina izao. Lay tantara zany araka fanazavany Mpitsara azy eto lay afatra dia ny hoe mizaha toetra Andriamanitra ary tsy mahazatra lay fizahn-toetra fa hoy ny filazan'ny boky Mpitsara azy hoe toy ny fampianarana ny zanak'Israely hiady ilay fizahn-toetra. Zany hoe fizahn-toetra ho an'ny firenen'ny Israelita ho an'ireo taranaka izay mbola tsy nanjay anjara tamin'ny ady tamin'ny nazahoana ny Kanana mantsy dia nisy ny ady zany voazo ny Kanana. Voazo ny tany Kanana nisy ady mahafinatrehana. Dia hoy ny bokyny Mpitsara eto manao hoe navelan'ny tompo aritra teo amin'ny zanak'Israely ireo mpanjaka 5, ireo fanjakana 5 mba hampianarany azy hiady satria mbola tsy nahalala ady mantsy ireo taranaka vaovao ka dia tateoriana zany fa taranaka teo aloha dia nahalala ny ady natao tamin'ny Kananita fa ny taranaka ankehitriny kosa zany dia tsy nahalala ady ary rehefa tsy nahalala ady dia mila ampianarina miady dia nasain'Andriamanitra nonina ireo teo ireo fanjakana 5 tamin'ny Kananita sy ny Vita sy ny sisa rehetra. Moa zany dia le fizahn-toetra zany dia fizahn-toetra ho fianarana ho an'ny taranaka. Misy zany ady navelan'Andriamanitra mba hianarany taranaka, hianarany miady. Ahoana ny fizahn-toetra zany dia afaka malala. Fa nahoana no nampianaran'Andriamanitra miady ny taranaka ankehitriny. Nampianarina hiady, nampianarina tao anatin'ny ady. Tsy hoe linady Andriamanitra tsy izay loatra, tsy izay loatra no tiana tenenina eto. Fa ilay ady zany dia fitaovana nentina nampianatra ny taiza ny zanak'Israely. Ny tompo dia efa nanome toko fa fandriam-pahalemana antika teny hoe shalom fetanana dia fandriam-pahalemana. Fa nahoana no avelan'Andriamanitra izy ady satria hoy ny filazan'ny boky Mpitsara hoe ho fianarana. Dia navelany ny ady fa inona ny fianarana tao anatin'ilay ady, inona ny lesona tao anatin'ilay ady, nahoana no nampianarina tamin'ny alalan'ny ady, nahoana no nampianarina ny ady ny zanak'Israely. Dia raha mamaky tsara ny ary amin'ny 15 isika dia ahita ny valiny voalohany. Dia izao zany ny voalohany dia afaka malala. Ny ady izay hita ao amin'ny bokin'ny Mpitsara mitoera aty amin'ny bokin'ny Samuela dia nahatra aty amin'ny bokin'ny tantara teo koa mbola misy apahany amin'izany dia ny hoe ny lesona ampianarin'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely ao anatin'ny ady dia izao an'Andriamanitra ny ady
ka tsy miady raha tsy mahazo baiko avy amin'Andriamanitra. Zany hoe ny zavatra tian'Andriamanitra ho an-tsain'ny zanak'Israely ka ampianariny amin'ny alalan'ny ady de izao: ny ady an tian'Andriamanitra ka tsy mandeha miatrika ny fahavalo raha tsy mahazo baiko avy amin'Andriamanitra. Ny toetsaina, ny taktika na ny tetikady rehetra hoentina miady de avy amin'Andriamanitra, avy amin'Andriamanitra. Ny ady de avy amin'Andriamanitra. Na ny marina kokoa ny tetikady de avy amin'Andriamanitra. Zay mahatonga zanak'Israely namaritra n'Andriamanitra hoe Yahvé Tsabaoth, na lay jeneraly mpitaritasika, lay Andriamanitra mpiady mahery. Satria Andriamanitra no mpitaritafika, Andriamanitra no manomeny fandresena sy ny mameny tetika rehetra hoentina miady. Manao ny hoe asio otrika, aza mbola mipotra aloha, ny tetika rehetra dia avy amin'Andriamanitra. Mampianatra ny olona zany Andriamanitra, mampianatra zanak'Israely izy hoe ny ataonao rehefa miatrika zavatsarotra ianao de izao: Andriamanitra ny lohalarana, Andriamanitra ny tompon'ny toetsaina hoety mamaly olana, hoety matrika ny ady. Fa ny faharoa zay ampianarin'ny ady ao anatin'ny boky Mpitsara sy ny bokin'ny Samoela raha teo de izao: fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny atsipiriany. Ao anatin'ny ady no ianarany zanak'Israely manaja ny sitrapon'Andriamanitra. Iteneniny amin'ny 15 hoe mba ianarana ny didin'Andriamanitra. Ady ianarana ny didin'Andriamanitra. Tsy ady atao hoe aminona olona, na ady natao andripahan'olona, fa ady voalanjan'Andriamanitra mba ho sekoly ianarana ny sitrapon'Andriamanitra. Ohatry manao hoe tsy lay raha latsaka tsy zay ny mamaika an'Andriamanitra eto, fa ho fianarany zanak'Israely amin'ny hanajany ny didin'Andriamanitra. Eny am-panatanterahana ny zavatsarotra lalovany eny zany zanak'Israely de mianatra ny sitrapon'Andriamanitra izy, mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra izy. Ary zay matoetika amin'ireny ady reny de misy mpisorona, misy levita, misy ny mpaminany izay manazava mandrakarira ny didin'Andriamanitra. Tsy manazava ihany hoe zao ny tetikady, tsy manazava ihany hoe Andriamanitra mitasika, fa manazava mihitsy ny fomba fiaina mandritra ny ady. Fa ny fahatelo lay ady koa zay tian'Andriamanitra iainany zanak'Israely koa, zay tsy fantatra ilay taranaka ankehitriny, fa ny taranaka namakivaky ny efitra sy ny taranaka niditra ny Kanana na fantatra azy de izao: ny ady zay hita ao amin'ny boky Soatra, ao amin'ny boky Mpitsara, ka tian'Andriamanitra ampianarina zanak'Israely koa teo dia ny firaisakina, ny firaisakina. Rehefa ao anatin'ny ady ny zanak'Israely de izao: tsy de miady rery loatra, fa mandrakariva miandia miaramila, ny isa-tokantrano, ny isaky ny foko, dia ny ady ataon'ny zanak'Israely de mandrakariva ady zay iarahany rehetra miantsoroka, iarahany rehetra miatrika. Tsy olombitsy, tsy ny mpanjaka ihany, fa ny firenena manontolo mihitsy. Zany hoe ny ady de nampianarin'Andriamanitra hoe atonga zanak'Israely atsiaro firaisakina sy fiombonana. Lay ady averin'Andriamanitra zany de ady mitaiza ny firaisakina, ady mitaiza ny fiombonana, ady mitaiza ny fifankatiavan'ny zanak'Israely. Ao anatin'ny finoana fa mitarika Andriamanitra, ao anatin'ny finoana sy ny fanajana ny didin'Andriamanitra. Hitantsika matetika io ohatra tamin'ny trangany Davida sy Goliata, hitantsika tamin'ny ady ny fanaovan'ny Saoly tamin'ny Amalekita sy ny sisa rehetra, ny Filistina, dia hita izay hoe firaisakina zay, zay fiombonana zay. Lay fizahany toetra amin'ny alalan'ny ady zany de fitezana sy fanolokoloana ny firaisakina ny firenena. Ary ny fahaefatra sady farany ny ampianarin'ny matoko ny tompo mamela ny zanak'Israely ady eto dia ianarany ny alanjany antsoina hoe fandresena sy faharesena. Misy fotoana veran'Andriamanitra ho resy ny zanak'Israely, hitatsika izany, ary misy fotoana mandresy izy.
satria rehefa koa malala isika mieritreritra hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra de marina fa mandresy fa misy fotoana veran'Andriamanitra resy ny échec na ny tsy fahombiazana koa rehefa koa malala de mila ianarana tsy hoe manompo fahombiazana koa sika ry havako ka hoe nataon'Andriamanitra tsy maintsy ahomby mandrakariva eny fifaliana ny mahomby avy amin'Andriamanitra fa misy fotoana tsy manaiky tsy fahombiazana na tsy manaiky échec mety tsika ry havako malalo misy zavatra velon'Andriamanitra andalo ianaratsy ahoana no atakaranao ny tsiro eny antsony hoe fandresena raha tsy fantatro eny antsona hoe resy amin'ny ady fa tsy resy amin'ny finoana akory de misy fotoana tena resiny zanak'Israely fa avy eo ampandresen'Andriamanitra indray nisy fomba fitenin'ny obolona sonomana hoe tsy ny olona tsy menjery ange akory ny zava-dehibe tsy ny olona tsy resy akory ny zava-dehibe fa ny olona menjery fa mahay miarina na ny olona resy fa mijoro rehefa avy eo ny zava-dehibe tsy ny hoe fandresena na faharesena zay eo fa izao ny fijoroanao tsy maninona mety resy anao an'io tsy maninona mety nandalo échec anao an'io tsy maninona mety nandalo tsy nety anao fa zao move nijanona atao anatin'izay faharesena zay fa raha nijanona atao anatin'ilay faharesena sy ilay fahakiviana ianao zay ny tsy programan'Andriamanitra Jesosy ange tsy voaterena omby foana misy fotoana ange Jesosy ndroahan'ny olona misy fotoana ange Jesosy tsy ndraisin'ny olona misy fotoana ange Jesosy nanasitrana fa tsy nahazo fisaorana tsy nahazo fankasitrahany noho zany de zao iza moa isika ny hoe tsy maintsy ahomby mandrakariva fa nahoana no tsy maintsy ahomby mandrakariva misy fotoana manofo anao tsy mahomby ianao tsy hoe Andriamanitra ny tsy mahomby fa misy zavatra veran'Andriamanitra andalo ahafantarana hoe ianao koa de manapetra tsy hoe Andriamanitra ndresy fa misy zavatra tian'Andriamanitra ampianarina anao mihitsy zay ny dikany rehefa ko malala ny ady de nataon'Andriamanitra adin'Andriamanitra nataon'Andriamanitra ho sekoly ko nefa ho fianarana ao antsika hoy ny boky mpitsara eto manao hoe de naveran'Andriamanitra iady ny zanak'Israely satria ho fianarana ho azy zany ho fianarana ho an'ny taranaka zany rehefa malala amin'ny alalan'ny zavatsarotra ady no anefen'Andriamanitra ny firenena eto azonao saritsaina ve zany hoe firenena naveran'Andriamanitra andalo ady ho fitaizana azy mba hanana ny firaisan-kina ho fitaizana azy mba hanana ny ahafantarany lanjany antsoina hoe mandresy ahafantarany fangiry firininy antsoina hoe resy ka iezahany sy hitandremany hanana ny fanetretena ka hanekenan'Andriamanitra hitaritarana azy ary hanana ny fitiavana ny didin'Andriamanitra ady voalanjan'Andriamanitra zany ty ady ty ady natao sekoly hitaizana n'ilay firenena ho tonga firenena ay ry havako malala ny firenena misy zavatsarotra veran'Andriamanitra andalo vao mahafiorina ny mahafirenena ny firenena tsy mba nandalo zavatsarotra de zao tsy mafy ny mahafirenena azy ireo tsara nalovandreo zokintsika tamin'ny taona 7 ny adiny fahaleovatena tamin'ny taona 5 ny randrahan'ny viveso ny fanenjena fivavahana kristianina ny zavatsarotra ny lalovana teto amin'ny firenena lalovana reny rehetrareny rehefa malala raiso ho sekoly anefen'Andriamanitra ny firenena ho mafiorina azo Andriamanitra atao ange ny tsy nampandalo krizy ny firenena asa ataontsika hoe krizy tany amin'ny taona 7 ve krizy tamin'ny taona 9 ve izy Andriamanitra ihany mahalala ny dikan'ireny zavatsarotra ny lalovany reny fa izao matona veran'Andriamanitra nandalo reny sekoly fa nay nakalesona vetsika sady tsy nay nakalesona zay ny olona rehefa malala averan'Andriamanitra andalo lay ady lay zavatsarotra lay zava-manahirana averan'Andriamanitra andalo eo amin'ny firenena ny zanak'Israely zao fanjaka firenena 5 fanjakana 5 adiny 5 zany raha kely indrindra ary ny atsika impiry fa nay nakalesona ve sady tsy nay nakalesona ny dikan'ilay zavatsarotra zany averan'Andriamanitra nalovana de akana lesona mba hivoarana bebe kokoa
amin'ny fitiavana an'andriamanitra, amin'ny firaisan-kina, amin'ny fifankatiavana. Zay no mahafiza antoetra azy. Mahafiza antoetra azy aza donoana. Fiza antoetra de fanadinana. Ndikan'izany misy lesona zany atreraka ny fiza antoetra. Fa raha nandalo fiza antoetra ny firenentsika nandrehitra ny taona maro, inona ny lesona ry havana? To tsy mahay maka lesona tsika. To ny fahadisoana ataontsika ihany no averimberitsika ao anatin'ny taona maro mifandimby. To tsy mahay mianatra amin'ilay fiza antoetra velan'Andriamanitra andalo isika, hany ka averimberin'Andriamanitra le fiza antoetra. Fa mbola tsy mahay maka lesona ihany tsika. Ndraindray le fiza antoetra, ny fiza antoetra 10 taona lasa ihany, ny fiza antoetra tamin'ny 20 taona lasa, ny fiza antoetra tamin'ny 30 taona lasa, ary ny fiza antoetra amin'ny ankehitriny. Fa mbola tsy maka lesona ihany tsika. So de misy lesona tokony ho alaitsika. Efa fanadinina averina inefatra, mbola tsy mahay maka lesona ihany sika. Zay afaka malalo. Eo zany ny tenin'Andriamanitra de manazava. Tsy hoe raha tsy fanahy Andriamanitra ka mampisy ilay ady fa tiana lay fiza antoetra, fa ny tian'Andriamanitra de zao hoe niakatsika lesona. Fiza antoetra mitondra lesona. Ingany afaka malalo ho takatra ao ary. Ny hevitry ny mpitsara eto, mpitoko fahatelo. Fa raha ohatra ka mampisy zavatsarotra, mampisy zava-manahirana ny tompo, de akatsika lesona. Inona n'ilay lesona efatra voalaza teo? Voalohany de izao, ataovy eo alohanao mandrakarivan'Andriamanitra. Ry firenena, ry malagasy, ry isa-tokantrano, ry isa-batan'olona, aizao aiza eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Fa ny faharoa de izao, move amin'izay rehetra ataontsika, ampifanarahantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra. So de ny sitrapontsika no ataontsika sitrapon'Andriamanitra. Rehefa ao anatin'ny zavatsarotra de izao, manontany ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny fahatelo de izao, ny firaisan-kina, ny fiombonana, ny fifankatiavana. Ary ny fahaefatra de izao, move manaiky. Move tsika tena mianatra maka lesona mba ho mpandresy. Ary raha sanatria tsy nety, move nianatra tamin'ny tsy fetezana. Ary raha nandresy, move naka lesona tamin'ny fandresena. Afaka malala ilay Jesosy Kristy eto izay ataontsika hoe kapiteny, ilay mpitarika. Izy ny ataonao lohanao amin'ny ady sarotra lalovana, na amin'ny fiainanao manokana io, na amin'ny ankoranao, na amin'ny toeram-piasana, na amin'ny firenena. De meteza ho tarehiny Jesosy. Ary raiso fianarana ho anao ny zavatsarotra velan'ny tompo lalovanao. Fa i zavatsarotra io tsy natao andripahana, tsy natao aminona, fa natao hakana lesona, mba hampiorenana amin'ny finoana, mba hanatsarana ny fifandraisana an'Andriamanitra sy voarany firenena araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ivavaka isika. Tompo amisaotranao zahay fa Andriamanitra ray ianao, mitaiza, mampianatra, mananatra, manitsy. Nefa tsy mahafoy ao anatin'ny zavatsarotra, fa raha manitsy, mikapoka, manefa ianao, dia amin'izay zakanay ahatonga anay haka lesona, haka fianarana amin'ilay ny zavatsarotra velanao lalovany ireny. Tompo, ny fanahinao masina fanahindry dia afaka manome fahazavan-tsainanay, ahafahanay maka lesona amin'izay rehetra mety ho zavatsarotra velanao lalovanay. Aza velanao hijery ny zavatsarotra mahazavatsarotra azy zahay, fa hijery ny zavatsarotra amin'ny fahatokiana, fa voalanjanao zany ka tonga fianarana ao anay. Tenonay fa nanafatra anay manao hoe raha aty amin'izao tontolo izao ihany na nantenanay ianao dia mahantra ny olona rehetra izay. Ko ampianary ilay tompo atakatra fa zao fizahan-toetra lalovanay izao dia fizahan-toetra manefa anay hiomana ao amin'ny fanjakanao, fizahan-toetra manomana fandresena ao anay, fizahan-toetra manefa anay ho amin'ny firaisan-kina, ho amin'ny fitiavana, na ho amin'ny fifankatiavana, ho amin'ny fiombonany ny isa-tokantrano, ho amin'ny fifamelan'ny isa-tokantrano, ho amin'ny fifamelan'ny mpiarabelona sy ny fianakaviana. Dia atao amin'izay tompo, atakatra fa tsy tonga ho azy ny zavatsarotra lalovanay, fa sady fanefenanay, ny fitsapana ny fifankatiavanay, ho fanehoana ny voninahitra. Dia anapaka ao amin'ny fiainanay ianao Jesosy, mametraka amin'ny fiainanay ambany fitahinao hatramin'izay, ray zanaka fanahy masina. Amen.